Ya, tonga soa eto amin'ny Acoustic Gasy indray ny lesona ianarantsika androany accord étendu majeur 7 sy majeur 9 no ianarana androany fa mbola itoy izy ity satria mbola betsaka ny accord étendu zay mbola ho ianarana ary Maj9 ny tena akamaroan'ny lesona zay ho ianarantsika aorianan'ity chapitre ity. Alohan'ny etomboana mila mahay fanamboarana accord majeur, mila mahay fanamboarana accord mineur ary mila mahay ihany koa ny note ao anatina gamme majeure. OK? Alors tonga dia tomboka ny théorie. Ny accord étendu ny dikan'izay accord misy note akoatran'ny 1, 3 sy 5 zany hoe akoatran'ny fondamental, tierce sy ny quinte. Zay ny dikan'ny accord étendu. C majeur zao 1, 3, 5, C, E, G. My accord étendu anazy ny dikan'izay akoatran'le 1, 3, 5 reo misy zavatra hafa miaraka aminy. OK, zay ho apetraka ao eo fa ohatra hoe ty zao ohatra na ty. Zay zao accord étendu satria misy zavatra hafa akoatran'le 1, 3, 5. OK? De alors tonga dia tomboka majeur 7 ny ianarantsika androany. Alors le C majeur teo ihany anomboana anazy. Ny majeur 7 de ny dikan'ny majeur 7 de accord majeur apina 7e intervalle. Zay ny dikan'izany hoe 1, 3, 5 de reveo asina ny 7e intervalle de zay ny mahatonga anazy majeur 7. Zay mahatonga le mila mahay ny gamme majeur. Raha ohatra ka hoe teta didy an'izay aingany ianao de fatary fotsiny le ty B ty 7e intervalle ty le 1 alatsaka demi-temps zany na 8 alatsaka demi-temps de zay mahatonga anazy 7. OK, C majeur 7. De araka ny teneniko taloha afaka avadibadika le izy mbola majeur 7 ihany koa zay anaovanao azy mety daholo. OK, tsy voatery manaraka an'le frindro ohatran'izao. Aka exemple faharoa ty zao ny A majeur ty 1, 3, 5 de amin'ny accord étendu anazy apina ny 7e intervalle le raha hitendry majeur 7 ianao de ty zao ny 8 de tsy ty zany 7 demi-temps niny. OK, de zay zao ny majeur 7. OK, afaka atao ohatran'izao koa, afaka atao ato majeur 7 daholo zany. Ya, de andramo amin'ny accord hafa zay rehefa manao pratika ianao. Rehefa mahay mitendry ny majeur 7 ianao de mahay ihany koa ianao mitendry ny majeur 9 satria ny formule ny majeur 9 de majeur 7 apina 2e intervalle. Ndo amina le C majeur eny ihany ampiasaina. Ty zao ny C majeur. Efa fantatsika hoe raha apina an'le 7e intervalle le izy de lasa majeur 7. De raha apina ny 2e intervalle zay ty D ty de lasa majeur 9. OK, majeur 7, majeur 9. Tsy maintsy asina ty 7 ty le izy vao majeur 9 fa raha vao esoriko io zao de hitanao fa zavatra hafa ny anaran'le accord. Tsy maintsy misy majeur 7 zay vao afaka mitendry majeur 9 de afaka ovana ny inversion tanana droite. Somary atao miparitadritaka kokoa le note am'izay eny daholo. Zay. Raha ka le A majeur teo iny zao le A majeur iny de raha hitendry A majeur 7. OK, de ny 2e intervalle ny A de B. OK, iny zao le majeur 9. A majeur 7 ty 7e intervalle apina an'le 2 de zay mahatonga anazy majeur 9. 2 plus 7 raha ohatra ka zay ny tianao tadidina majeur 9. Tsy maintsy misy majeur 7 zay vao afaka mitendry majeur 9. Raha vao esoriko zao le majeur 7 de jereo fa zavatra hafa ny anaran'le accord. OK, ya, de zay le théorie zay. De matetika amin'ny fanontaniana hoe oviana no mampiasa ny majeur 7 na ny majeur 9. De matetika tsy voatery fa matetika ny fahinonana azy io rehefa gadona R&B, jazz na blues. Omeko ohatra ianao iran'ny
Iran'ny nani zao leo amin'ny fiverenana misy B majeur 7 iraina isan'andro izao iraina ny anaranao iny zao le majeur 7 dia araka ny teneniko teo afaka atao majeur 9 koa indra ohatra hoe majeur 7 zao ohatra zao B ny deuxième note ny deuxième intervalle en B de C dièse 1 2 ok de majeur 7 majeur 9 averiko ndray le iraina isan'andro izao tanao mitovy any zany hoe tsy raha afaka mitendry majeur 7 anao dia afaka mitendry majeur 9 am'le accord ya de zay ngamba ny lesona androany fa de mazotoary